Lasanao I Madagasikara Oh Jesosio Hoazinao ny tanindrazanay Oh Jesosio Lasanao I Madagasikara Fiadanane fifoazam-panatanteraka laharana 5 amarantsika amin'ny evi-panahy ny anarana hoe Madagasikara litera telo farany no iangatsika eo amin'ny A de hoe arovana araky ny Genesis 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy hoe arindro izao mombanao ka hiaro anao amin'izay lalakaleanao rehetra ary apody anao indray ho antitanty fa tsy andao anao ao mandra-panaoko izay voalazako taminao zany hoe tsy hoe anamarina ny teny fotsiny Andriamanitra fa sady momba antsika izy no hiaro ny firenentsika. Wow, ravaka zao tontolo zao ny R araky ny Isaia 1:20 hoe ahatonga volamena ao solombarahana ary ahatonga volafotsy solomby ary varahana ao solokazo ary ovy solombato ny fiadanana no ataoko fanapahana anao ary ny fahamarinana no mpampiasanao. Marobe ro arena malagasy mbola hivoaka atonga tsika ho ravaky zao tontolo zao ary ny farany hafarany hoe ataony Kristy olohany aky ny Deutéronome 20:17 hoe dia ataony Jehova olohany ianao fa tsy ho rambony satria iainao n'Andriamanitra isika efa voasoratra ao amin'ny Isaia 1:20 de hoe mangina iainao ahy ianareo ronosy ary aoka androsoery ny firenena aoka anatony izy ka de hiteny efa natsona iaintsika de iaintsika de izy vokatsoa ho azo amin'izany mendrika no an'Andriamanitra manokana ny firenentsika anjakan'i Jesosy Kristy fifoazam-panatanteraka mino fiadanane Mandresy fa tsy resy mahery fa tsy malene ambony fa tsy ambane lohanao fa tsy rambony Jesosio lasanao I Madagasikara Oh Jesosio hoazinao ny tanindrazanay